nanao fihetsiketsehana tao Somamany indray ireo mponina nitaky ny fialan'ireo sinoa mpitrandraka volamena sy ireo mitaky ny famoahana ny filohan'ny fikambanana vona sy Tsiwarana androany. Nitondra sora-bavety manerana ny tanàna ary nanao sakana araka ny nambaran'ny zandarmariam-pirenena. Noravan'ny mpitandro ny filaminana ny hetsika araikitra ny torabato sy ny fanaparitahana tamin'ny alalan'ny fanapahana bomba mandatsa-dranomaso. Vokany 5 naratra avy amin'ny zandary ary 4 kosa avy amin'ny mponina. Miisa 4 kosa ireo voasambotra raha nambarany mpitandro ny filaminana. Tena goka ty fa ozairina. Goka zany ty fa tena ozairina. Efa miverina amin'ny lohany kosa ny filaminana ao toerana amin'izao fotoana izao. Fanakorontanana ny fampandrosoana firenena ny ataon'ny mpanohitra ny afanjakana ankehitriny hoy ny filoham-pirenena raha naneho ny heviny mikasika ny atoeram-pirenena taoriny ny afilan-kevitry minisitra Omaly Tito Tomasina. Fa zao ihany lazaiko mila fampandrosoana isika ary io ka samy eritreritra lalina amin'ireny asa ireny satria dia azo tsorona fa fanakorontanana ny fampandrosoam-pirenena ireny zavatra ireny ka dia ny rehetra ny ano atsoko ny vahoaka no atsoko fa tsy ho voarebirebiny ireny fa dia ohatra ny atokavana eto hiasa no aleny. Ny taraina ho tsy nahazo fanasana manokana niatrika ny filan-kevitry ny gouvernemanta sy ministra io ny mpanao gazety sy ireo parlementaire avy aty Tomasina na dia fivoriana mivelatra azy no natao. Nilaza nefa ireo parlementaire fa manana tolo-kevitra amin'ny fampandrosoana ny Tomasina. Ialagnatsiny aloha fa zay tsy afaka namonjy an'le filan-kevitry ministra satria ny parlementaire rehetra zany tsy nahazo fanasana fa ny zavatra antenaina moa zany hoe izy fiantraikany tokoa fampandrosoana ny Tamatavy sy ny province Tamatavy mihitsy ny fanapahan-kevitra ndray sy ny tao anatin'le conseil des ministres. Betsaka ny zavatra mbola mampangetaheta ny vahoaka ito an-tampon-tanànan'ny Tomasina fa isorana aloha zany fitondram-panjakana amin'ny zava-bita rehetra zay nitokanana nandritra nyty 3 andro ty. Nitohy tamin'ny fijerena ny fanetarana ny seranantsambo-ny Tomasina izay anomboka amin'ny volana Jolay 7 ny filoham-pirenena sy ireo mpikambana amin'ny gouvernement Tito Tomasina androany. Tetikasa izay ahatra 7 taona hatramin'ny taona 2024 ka misy fotodrafitrasa misa 4 karazany no atao amin'izany. Tanjona amin'izany ny mba asangana ny seranantsambo-ny Tomasina aty Afrika sy ranomasimbe Indianina. Taoriana izay dia nisy ihany koa ny fitokanana ny milina roa lehibe manatanjaka 10 megawatt mahery ho an'ny Jirama eto Tamatavy 4 anampy ireo efa nisy teo aloha. Milina izay fanampiana avy amin'ny orinasa Ambatovy. Tsy atahorana intsony arak'izany ny fahatapanjiro eto Tomasina taorian'ny fisian'ny milina ireo fa ny olana eo amin'ny tambazotra mitondra ny herinaritra ny Jirama sisa mety olana raha ny fanazavana teto. Ary ny namaranana ny dian'ny filoham-pirenena sy ireo mpikambana amin'ny gouvernement Tito Tomasina androany ny fitokanana ny bureau ny polisy vaovao ho an'ny boriboritany faharoa eto Mangarano.